Lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa any amin'ny lafiny fandriam-pahalema no hamafisina ny fitandrona ny filaminana manerana ny nosy hoy ny inspecteur général de police Randimso Blaise Richard ministry ny filaminam-bahoaka nandritra ny fetin'ny krismasy hiamafiatrano kosa izany amin'ity farany taona ity ka efa niparitaka eran-tanàna ireo polisy amperinasa rehetra na ihany koa mpianatra ho polisy. Mitorona dia ny polisy rehetrarehetra manerana Madagasikara aloha dia consigné tsy mahasometsika amin'ny toerana misy azy ary tsy maintsy mandray andraikitra sur terrain. Ny sur terrain dia hitanareo misy ny en tenue de combat, misy ny en civil, misy manao patrouille tongotra, misy ny manao patrouille léger. Reo dia manerana indrindra ireo Antananarivo raha mahatsikaritra nareo mbola miampy ireo mpianatra izay manao stage pratique angamba hitanareo tsara fa feno manerana ny quartier Antananarivo ny polisy pirenena amin'izao fotoana izao ary mandray ny andraikiny amin'ny fitandrona filaminana indrindra fiarovana ny vahoaka sy ny fananana. Mahatsikaritra ireo angamba tatoato ny fety Noely angamba hitanareo fa tsy dia tena marina fa tsy ho foana mihitsy ny asa androa fa angamba hitanareo fa mba eny izy zao ary mba tsy lazana hoe tsy nisy aloha nadiny ny fety teo sy ny teo satria nandray andraikitra ny polisy pirenena eto andrenivohitra izay adin'ireo frère d'armes rahalahy ihany koa manateraky izany.